mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra, mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fandarana iarahana amin'ny pasteur Asina Andriamanana. Aminareo hatrany any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Amen. Vavaka isika. Sarobidy aminay Tompo ny fotoana mbola omenao anay ahafany mivelatra sy mahatakatra ny hevitrao izay tondranao ny fiainanay. Misaotra ny amin'ity fotoana izay ahafanay mianatra indray ka tsy arovanay ny teninao hoe mianara amiko ianareo fa malemy fanasa tsy miavonam-po aho. Ianao ilay nanorona ny tokantrano, ianao ilay miazona ny tokantrano, ianao ilay mitarika ny fiaina tokantrano, rivo ny tokantrano. Nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia faly ry havako manohy indray izao fampianarana izao. Tamin'ny farany isika dia niresika amin'ny toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ary anitsika dia hanohy ry havako hoe tahaka ny anao kosa ny toeran'ny vehivavy. Ny ohabolana faraka amin'ny 30 dia ahitantsika ilay toko malaza ny 10 hatramin'ny faraka amin'ny 30 miresaka ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny antsoina hoe vehivavy tsara. Ary izay moa ny fanombohany eo fanontaniana 10 iza no mahita vehivavy tsara. Dia misy valiny maro izay omeny soatra masina ry havako ahafana mamaritra ny fahatsaran'ny vehivavy. Fa misy vitsivitsy amin'ireo aloha izay ho resahantsika amin'ity fotoana ity. Voalohany izay hita eto ry havako hoe ny vehivavy tsara dia izao ny vehivavy izay tena atokisan'ny lahy. Vehivavy izay tena atokisan'ny lahy. Hoy ny soatra masina ry havako hoe iza no mita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny vagy. Matoky azy ny fony lahy atsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa ny ataondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Matoky azy ny fony lahy. Vehivavy atokisana. Tena atokisana. Ary amin'ny resaka hoe atokisantsika dia mahatsiaro hoe tena olona matoky amin'ny zavatra rehetra. Tena olona matoky amin'ny zavatra rehetra. Mahatsiaro ny teny Tompo hoe matoky amin'ny kely ho mpanapaka ny be. Tena matoky. Ny fampiarana dia zarany tsy olona tia kely na olona hoe manafinafin zavatra. Fa ao anaty tokantrano moa dia tena hoe atao mazava ho an'ny zanaky ny mazava. Tsy hoe mandeha miantsena dia mividy zavatra any dia taizy dia hoe any vidin'olona ity na afenina aloha. Fa tena miseho amin'ny mazava, resahana amin'ny mazava ny zavatra rehetra, resahana amin'ny mpitiavana. Satria ny izahay lehilahy dia mijery zavatra amin'ny ankapobeny, ary izay tsy mahay zavatra amin'ny atsiporiany. Raha ny lehilahy zany zao dia tahaka ny arboara, zavatra efa mirafitra. Fa ny vehivavy ny tahaka ny tiroara, mahita hoe zao ny atsiporiany. Ary mahatsikatra zany hoe matetika tsy hitanay aiza ny kiraro hoe. Dia ny vehivavy manoha arie, aiza zao hoe, arie. Tena ny atsiporian-draha dia zany tena hoe ny voatokana ary efa ny man'Andriamanitra ho an'ny vehivavy. Ary eto nefa tena hoe vehivavy atokisana. Matoky azy ny fony lahy. Vehivavy atokisana amin'ny zavatra rehetra. Tena miteraka fifaliana zany havako. Ary tena manomboka any anaty. Mihitsy ny fiovana ao amin'ny Kristy Jesosy. Matoka ny eo anankiray hoe azo itokisana amin'ny zavatra rehetra. Tena azo itokisana. Fa ny faharoa izay lazainy eto koa dia hoe vehivavy mazoto. Fo izy raha mbola alina manome anina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizy vaviny. Tena olona tena hoe mazoto amin'ny zavatra rehetra. Olona mazoto fo maraina, mazoto mifo amin'ny alina, mazoto. Tena vavy mazoto fa tsy malaina. Tena fampiarana zany a. Indrindra ary tena hoe mampipetra-panontania manao ahoana zao ny fahazotonao. Tsy ny vehivavy manko tsy hoe apetraka toy ny mpiasa, sanatria izany. Fa mpanampy tandrify, izany hoe mifanampy. Ary nisy fotoana efa nampianatra hoe ny lehilahy dia mpanompo. Tahaka ny Kristy hoe manompoka anaty tokantrano. Fa tena zava-dehibe koa izay ampianarina soatra manentana ny vehivavy mazoto.
fo izy raha mbola alina, mazoto. Ary io mazoto io tsy hoe mazoto de miteraka fimonomononana. Misy manko manao ihany, manatanteraka ihany fa monomonona. Ve de zay foana no manao an'izao, ve de zao, fa tena atao ampitiavana. Zay mihitsy ny ambasotro manao hoe zay rehetra ataonareo de atao amin'ny fo tahakonao tompo fa tsy ho an'ny olona. Zay rehetra ataonareo de ataovy amin'ny fitiavana. Tena atao amin'ny fitiavana satria zara fanompona ry havako. Andraikitra napetraka Andriamanitra amintsika ary anisan'ny fanompontsika an'Andriamanitra ny ao anatin'ny tokantrano. Dikan'izany, tena manao asa tsara ho an'i Kristy. Voaforona ao Kristy isika mba hanao asa tsara, mba handehanantsika eo aminy. Manomboka aiza moa zany asa tsara miandry antsika zany? Manomboka ao atokantrano zany. Tena vavy mazoto, vehivavy mazoto, vehivavy tsy menomenona, vehivavy vonona mandrakariva amin'izay anjara asa tandrify azy, ka tsy manometsiny na koa mandatsa ny hafa ao anivon'ny asa zay tanterahana, fa tena manao ny asa mpitiavana ho an'ny tompo. De tena manao, tsy hoe ampitiavana, tena manao asa tsara, mazoto amin'ny zavatra rehetra. Na maraina, na atoandro, na hariva, na alina, de vonona hatrany. Fa ny manaraka ihany koa ry havako, de tena fitenen'ny Saotramarina eto hoe vehivavy miasa, vehivavy miasa. Zay ny ty ohaboana faraka amin'ny telopolo ny andininy faha-12 hatramin'ny faha-20 hoe mihevitra sa izy ka mahazo azy, ny vokatra ny tanany no anaovany tanimbolopoka, misikina hery izy ary atanjay ny sandriny, hitany tsara ny tombo barony ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Eto ndray zany de tena hitantsika hoe tena sitrapon'Andriamanitra ny vehivavy miasa. Ary raha ny fijery ato eo zany de raha tia mahasolomate tahaka ny manome ohatra hoe mpivarotra izy de hoe hitany tsara ny tombo-barony. Raha mamboly izy de hoe ny vokatry ny tanany anaovany tanimbolopoka. De vehivavy tena miasa, tena miasa. Mazana moa zany zao tena malaza ny ity resaka Facebook ary betsaka. Misy ihany moa miasa anaty betsaka hoe tena lany fotoana Facebook. Misy fotoana may mihitsy ny loka, may ny sakafo, variana eo an'io Facebook. Fa eto de tena zava-dehibe ary tena ampirisihana saotra masina amin'ny vehivavy miasa. Vehivavy mitondra tombony ao anatin'ny tokantrano. Vehivavy miasa tsara, vonona amin'izay asa. Eto zao tena hoe misikina hery izy, matanjaka, atandray ny sandriny. Tena olona miasa tsara, olona matanjaka, olona miteraka tombom-barotra ary tenen'ny Saotramarina eto tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Ny hoe na de mandritry ny alina de mbola ao anatin'ny asa. Inona moa zany? Fa tena resaka fahazotoana zany. Tena resaka fahazotoana. Hoe vavy mazoto amin'izay anjara tandrify azy. Tena fifamenona ho an'ny lasin'ny vavy ny tokantrano. Ka samby afaka mihevitra izay ampandroso amin'ny zavatra rehetra, amin'ny lafiny rehetra, ny ara-panahy. Eo ny lafiny hoe mampandroso ihany koa amin'izay mety ho fananana ao anatin'ny tokantrano. Akasitrahan'Andriamanitra zany ry havako. Ary izany fifanampiana, fifanohanana, fifamenona ao anatin'ny tokantrano zany ny verina fa miara-mandroso rehefa miray saina sy mifankatia ny vady. Fa ankoatr'izay ry havako, izay ambaran'ity Saotramasina ity ihany koa de hoe vehivavy tsara de zay vavy tia mizara, zay vavy tia mizara. Hitantsika zany amin'ny andininy faha-20 hoe manatrotra ny tanany amin'ny ora izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny mahatra. Manatsotra ny tanany amin'ny ora izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny mahatra. Tena zava-dehibe ihany koa zany ny vehivavy hoe tia mizara zay ao am-pelantanany. Zany moa zany ahatsiarovana ilay tantara malaza de ilay vehivavy Dorokasy, izay hitantsika amin'ny Asan'ny Apôstôly hoe tena vehivavy namela tantara mamy. Tsy adino mihitsy ny tantaran'ilay vehivavy Dorokasy ny amin'inona? Ny amin'ny zava-bitany. Ka rehefa maty izy de maro ireo vehivavy nitomany. Maro ireo vehivavy tena hoe nahatsiaro ny amin'ny soa izay vitan'ilay vehivavy Dorokasy. Vehivavy tia mizara, vehivavy tia manome. Misy fiteniko indraindray hoe tena mba tsy ho poketra vy. Tena tsy mahafoy. Tena tsy mahafoy. Ary izany de endriky ny fanahany mamoana ry havako. Hoe izay ananana tsy foy ivoaka. Ary rehefa manana koa de matahotra sao de tsy azo intsony. Fa tsy zany ao anatin'ny Saotramasina.
fa arakaraky ny anomezatsika zay ny ambaran'ny Sotramanina izay mahafoy de mitombo arena, zay fatra mahihatra de miamalaelo na hoe miamahatra. Tena zava-dehibe ny fahafoizana ary izany zany eto mampiavaka ny vehivavy tsara de ny manatsotra ny tanany, tsy mamina ny tanany fa mamelatra ny tanany, tia mizara izay rehetra ananany ho an'ny hafa. Ary zany afaka ny antsoina hoe fitahiana ho an'ny hafa ny olona. Tahaka ny loharano anankiray, rehefa mizara mandrakariva izy de tsy mety ritra. Ary zay ihany koa ny tokirantsika hoe tsy mety lany ny arena. Satria ny antony de izao, tsy itsika kory manan-karena, fa ilay tompon'ny arena mihitsy no anantsika, de Jesosy Kristy zany, ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, io ilay tompon'ny arena. Ka ao aminy afahantsika mahazo mandray izay rehetra arena rehetra. Ary izay eto no aprisian'ny Sotramasina ao amin'ny vehivavy, hoe mba tsy ho vehivavy mahihitra, mba tsy ho vehivavy tsy tia mizara, fa vehivavy mahafoy kosa izay ananany ho an'ny hafa. Mahafantatra olona iray ary havako zay tena mahagaga amin'io vehivavy io, isaky ny miditra ao anaty tokantrano tsy maintsy mahita zavatra omena, tonga ty aloha mba misy arona indray, tonga ty mba misy arona. Tena olona tena hoe izay olona rehetra miditra ao aminy de fifaliana mizara, manamarina ity Sotramasina ity, mankatoy ity Sotramasina ity, vehivavy manatsotra ny tanany, mamelatra ny tanany. Andere avako, toetra ny Kristy zany, zay Kristy nanome raha tonga tetỳ tany, nanome ny ainy ho fanavotana atsika. Ka ho an'izay manaiky andray an'i Kristy de tonga zanak'Andriamanitra. Ary izany ihany koa tokony toetra atsika, hoe andeha hanome, satria hoe mbaran'ny Sotramasina hoe mahasambatra kokoa no manome noho ny mandray. Vehivavy tia mizara. Fa ny manarina ry havako, manaraka dia atsika eto hoe vehivavy mahita ny banga ao amin'ny ankonany. Vehivavy mahita ny banga ao amin'ny ankonany. Ny andininy fa 2:20 sy 2:20 naran-tompo, tsy manany oram-panala ao amin'ny ankonany izy, fa ny ankonany rehetra samby voatafy volon'ondry mena avokoa. Manao firakotra ho azy izy, ny fitafiny dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Hitantsika indray hoe ny ankonany rehetra voatafy volon'ondry mena avokoa. Vehivavy mahita ny banga ao amin'ny ankonany, tena mahita hoe izao indray zao mibanga, izao indray ny tokony atao, izao indray ny tokony atao. Ary izany ny tena mahazava-dehibe ny vehivavy, zay tena mahita amin'ny antsipriany, mahita mihitsy hoe ity indray, mahita indray izao ny banga, izao indray ny tokony atao. Ary eo zany no iantson'Andriamanitra ny mpivady mihitsy, rehefa mba misy etaeta ho any amin'ilay vehivavy, de mba atsoin'Andriamanitra ny mpivady hifanakalo hevitra fa tsy ady hevitra, hifanakalo hevitra fa tsy ady hevitra. Dikany hoe mifanakalo hevitra, raisin'ny anankiray ny hevitra de henon'ny ray, de raisin'ny ray ihany koa ny hevitra ray de henon'ny ray. Fa ny miady hevitra misy fotoana tsy ny hevitra tsony no miady, fa le olona mihitsy lasa miady, ary misy fotoana manambany ny hevitry ny hafa. Tsy izany nefa, aza ambanina ny hevitry ny vadinao, fa ray amin'ny teny izy de henoy, de valio ampitiavana. Raha tono raika amin'ny teny hoe okizay, mba maniry am'izay tsika mba hana trano fa efa lava loatra ty manofa trano ty, de ny tokony ho tenenaka hoe ndao aretina mbava. Satria raha misy rombo fanaiky eo anatrehan'ny tompo, ka angataka zany na inona ny tanterahiny tompo zany, fa tsy hoe ny vola aza tsy misy, tranotrano ahoana, tena hevitra taingina mihitsy zany hevitra reo zany. Aza tonga re de ambanina ny hevitry ny hafa, enoy aloha hoe teo anatrehan'ny tompo. Akino amin'i Jehovah zay fikasanao, akino amin'ny tompo zay etaetanao, fa hainy tompo manao mihoatra lavitra noho izay heverintsika sy kasaitsika. Ary tena zava-dehibe zany eto hoe vehivavy mahita ny banga eo anivony ankonany, de maneho ny heviny, zao indray ny zava-dehibe tsapa tokony ilaitsika atao anatin'ny tokantrano. De tena henona ny heviny, raisina ny heviny, mifanakalo hevitra, mifampiaino, mba hahatonga tokantrano mirindra, tokantrano mahatamana, tokantrano anjakany Kristy, ny olona tsirairay avy ao an-trano, na ny lahy na ny vavy na ny zanaka. Tompony azo anatsika ry havako, mba hahafahantsika miaina zay fampianarana izay, ka hita vehivavy matoky, vehivavy mazoto, vehivavy tia miasa, vehivavy tia mizara, vehivavy mahita ny banga eo amin'ny ankonany.
amen. Vavaksika misaotra indray tompony amin'ny fahafahanay mianatra ny teninao. Misaotra fa mpampianatra tsara ianao, tsy mety ritra ihany koa ny aren'ny teninao. Lay teny tsy miova nefa manova ny fiainanay. Terizo zay rehetra ny anaranay mba ho tonga fiainana. Anaran'i Jesosy, amen. Ny lahana telefônina 034 76 317 50 no ifandraisantsika ry havako raha misy manana olana na fiaraha-miasa tiana atao. Ary manasa indrindra ny zay rehetra aty Tamatavy, ny larbi amin'ny 9:00 ao amin'ny FJKM Tanamboasainky misy ny fampianarana tenin'Andriamanitra izay ratsika. Larbi amin'ny 9:00 ao amin'ny FJKM Tanamboasainky amin'ny larbi ho avy zao. Tainy tompo. Natolotra antsika teo fandaharana mitondra ny lohateny hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fandaharana iarahana amin'ny pasteur Asin'Andriamanana eto amin'ny radio Vaovao Masoa.